Ny ten'Andriamanitra izay anjarako ho torina eto dia mbola toy ny fampianarana teo nefa toriteny dia ao amin'ny Efesiana toko faharoa, Efesiana toko faharoa vakina manomboka amin'ny andininy voalohany mijano rehefa mahatratra ny andininy fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelomy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanampaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatiny zanaky ny tsy fanarahana teo amin'ireo no mitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny saina ary araka ny toentsika dia zanaky ny fahaverezena toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manankare amin'ny famondram-po no ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika na dia mbola maty ny fahadisoana aza isika dia mahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavan no namonjena anareo ary niarana tsangana isika ka niara napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba hasehony amin'ny andro ho avy ny habeny hareny fahasoavana amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy rehareha fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana fa ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala aminareo ohatra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fanevantsika ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy lany hamamiana ry havana ny ten'Andriamanitra ary zay no ifandimbasantsika amin'ny fijoroana ho vavolombelona ny amin'ny ten'Andriamanitra. Ary ny ten'Andriamanitra tsy mba azo ilazana hoe fanayaby zay fa tsy maintsy torina amin'izany ny ten'Andriamanitra. Ny zanakolahy izay nitory teto dia mahafaly barson lahy velo mahagaga zay anarany zay fa izy dia aty Atsinanana nefa dia miasa amin'ny taninay mahafaly ka zay angamba nanaovana azy mahafaly ka dia avy any koa zahay dia mifanojo ny anjaranay mianaka ka tsy laza hoe satria zanako izy miasa ny Betioky izy dia hoe anay aby zay fa ny ten'Andriamanitra samy manana izay ho lazainy na dia iray segondra asa. Koa ny mbola antetsanterin'izao ten'Andriamanitra izao dia mbola ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy rehareha fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Inona moa natao hoe fahasoavana? Nampianarana lesona tika zay. Inona natao hoe fahasoavana? Ny fandraisan'Andriamanitra antsika ho zanany. Zay natao hoe fahasoavana. Ny fahasoavana no namonjen'Andriamanitra antsika. Rehefa jerena ny teny hoe fahasoavana satria raha atao ny heviteny dia manomboka amin'ny Genesisy ka hatra amin'ny Apokalipsia dia heviteny ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa raha jerena ny teny hoe arabaky teny dia miseho indroa amby 70 ao ny baibolintsika ny teny hoe fahasoavana.
za moa tsy ampianatra fa Toriteny miseho indroa amby sivifolo miteny hoe fahasoavana fa ny heviteny manomboka amin'ny Genesisy ka mifarana amin'ny Apokalipsy ka io indroa amby sivifolo io tsy ny boky rehetra no misy azy fa mitete dia miseho inenina amby folo izy ary ao TV dia miseho enina amby fitopolo ny hoe fahasoavana ka ny Paoly no tena mampiasa azy betsaka dia mampiasa azy raika amby 10 amin'ny teny soratana ary ny Hebreo zay anjarantsika mampiasa ny teny fahasoavana 5 ary ny Efesiana izay perikopa anjarantsika izao dia mampiasa ny teny fahasoavana 7 izay nisehoany teny hoe fahasoavana ho fantatsika ihany koa araka ny fampianarana teo fa ny teny hoe fahasoavana dia voambolana tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'Andriamanitra miray telo tsy voambolana fampiasantsika olombelona zany dia milasa hoe misy manao hoe asam-panasoavana tsy misy olombelona manao asam-panasoavana zany fa raha manao zany izy tsy maintsy misy zavatra takiny aminao fa rehefa Andriamanitra manao fahasoavany tsy misy zavatra takiny aminao fa ny hahatonga anao ho zanany ka dia voambolana ary raha adika kokoa aza dia tsy voambolana fampiasany gentilisa izy io aoka hazava zay fa voambolana fampiasantsika kristiana isika kristiana ihany no mampiasa an'io ngamba ny afo voantany ihany no mampiasa fa tsy de hainy no mampiasa azy fa raha ny rehetra tsy mba voambolana fampiasa zany fahasoavana zany fa voambolana atokana amin'Andriamanitra miray telo ihany zany no mahatonga ny fotompinoana ny Loterana hampianatra ny fotompinoana Loterana na ny protestanta inona sinona moa ireo fotompinoantsika Loterana izany mahay azy ny lazao amile filaharana ny fahasoavana irerihany ny finoana irerihany ny soratra masina irerihany samy mpisorona ny mino tsirairay mety diso ny olona sy ny fikambanana fa misy moa ny sasany hoe tsy mety diso izy ny tsy lazaiko eto fa maro ny eto ireo no fotompinoana ny fahasoavana irerihany zany loha zany hoe fahasoavana namonjenareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany dia mampianatra ny Loterana ary zany no fotompinoana iankinany fahasoavana no namonjen'Andriamanitra antsika olombelona amin'ny alalany finoana irerihany izany fahasoavana omen'Andriamanitra antsika izany dia fahasoavana raisina amin'ny alalany finoana irerihany mazava ny fahalalantsika azy teo fa ny atao hoe fahasoavana dia ny fandraisan'Andriamanitra antsika ho zanany malalany ary zany koa no teny fikasan'Andriamanitra inona moa no antony naharen'Andriamanitra ny olona ny mba ho zanany mano azy ka ho sambatra mandrakizay tsy tanteraka nefa zany ary zany no misian'ny teny fikasana mba hatanteraka izany fikasan'Andriamanitra zany ka ny zavatra izay tsy hadinontsika rehefa miresaka hoe fahasoavana isika dia izao ny foibe ny asam-pahasoavana nataon'Andriamanitra dia mifototra amin'inona zay no halenontsika ary io no hitandremana araka ny fiampianarana teo ny foibe ny asam-pahasoavana nataon'Andriamanitra ao antsika dia ao amin'i Jesosy Kristy izay mifototra eo amin'ny hazo fijaliana fahasoavana ve zay zay no fanontaniana tsy maintsy valiantsika tena fahasoavana tokoa izany io no zavatra hajinotsika hoe fahasoavan'Andriamanitra zany kanefa ny fahasoavan'Andriamanitra ny foibe ny asam-pahasoavan'Andriamanitra dia mifototra amin'ny fanomezany an Jesosy Kristy zany fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny zany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay mifototra
eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy zany. Zao no voasoratra ao amin'ny Zakaria zay misy fahasoavana. Zakaria toko faha 2:10. Ary haidiko amin'ny taranaky Davida sy amin'ny mponina any Jerosalema ny fanahy ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay nolefonina izy ary hisaona azy toy ny fisaonana zanakalahy tokana, toy ny sady alahelo azy toy ny falahelovany olona lahy matoana. Zay no fohy be ny fahasoavan'Andriamanitra, izany no fahasoavan'Andriamanitra. Ary fahajarentsika koa ny tenin'ny Paoly, fa ny tenin'ny Paoly zay lazainy ato amin'ny zavady Korintiana voalohany, Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo, vakitsika manomboky ny 17. Ary fandrao irehareha noho ny habetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia iraky Satana hamely ahy. Fandrao hirehareha aho, izany nangatahako ny telo tamin'ny tompo mba hialany zany amiko, nefa hoy izy tamiko, irantsika isika rehetra no miteny, ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena, ko maika sitrako ny hereharehana amin'ny fahalemeko mba hitoera ny herin'i Kristy amiko. Zany nitadydio, izany no fahasoavan'Andriamanitra. Raha i Paoly no milaza hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izay ho ahy, dia tokony ho tadidintsika. Fa impiry moa i Paoly no natao an-tranomaizina, vaky sambo no vonoina, nefa dia lazaina hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy. Izany no fahasoavan'Andriamanitra. Ary zany fahasoavana izay omen'Andriamanitra antsika zany dia sarotra ny manazava azy, fa tenenina fotsiny izy. Fa ny eviteny araka ny voalazako teo manomboka amin'ny Genesis ka hatra amin'ny Apokalipsy. Fa rehefa hitsapa zany fahasoavan'Andriamanitra zany, tsy misy teny azo andikana azy, fa ny vokany angamba no ilazana ny heviny. Ny fahasoavan'Andriamanitra zay omenantsika, ny fahadisoantsika dia ny fijerentsika ny lafy tsarany ihany. Fahasoavan'Andriamanitra zany. Fa rehefa misy zavatra mahazo antsika ankoatr'izay dia tsy fahasoavan'Andriamanitra. Ity pastora anankiray ity dia nanao tournée izy, dia latsaka ny orana, manday roby izy, dia zao ny tenina amin'i Jesosy, zaho Jesosy tsy misakana ny hanomezanao ranorana fa ilainay zany, fa izao no angatahako, avelao eky raho ho tonga ao an-trano amin'ny fiangonana, vao zay alatsaka ao ty orana ity, fandrao ho lena ny roboko, ho lena ny perikopa, ka tsy misy ito zay avao Jesosy angatahaka, fa zaho tsy misaka anazy. Vao maika ny refodrefotra ny varatra, latsaka ny orana, de kivy ilay pastora nalahelo, de nandeha ihany izy natao ny asa, lena ny lamba, lena ny boky, nody izy nalahelo, de tsy mba novalian'i Jesosy le hatako. Ny marainy koa izy de ny zavatra tranga, tonga ireo olo efadahy, nifona, nandady hady, nanomboka teo amin'ny varavarana hany amin'ny trano, mifona zahay pastora, mifona zahay pastora. Fa ny programa anay dia ho namono anao, fa noho ny firefodrefotry ny varatra, natahotra zahay ny hery. Fahasoavan'Andriamanitra zany. Homehy nareo fa fahasoavany zany. Nalahelo nefa ilay pastora, fa tsy novaliam-bavaka. Fahasoavana. Ka le fahasoavan'Andriamanitra tsy voatery ho amin'ny kidoro malemilemy. Mazava ny fampianarana teo. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia amin'ny toerana izay misy anao ary misy an'Andriamanitra. Ahoana ny zavatra hitantsika? Ny zavatra nataon'ny mpanjaka Nebukadnezara ny ireo fadahy ireo, telo lahy ireo. Natao aiza izy? Tsy vitany natao any laforo, fa no hafanaina impiry ny laforo? Impito. Ka ilay nanoraka azy eo nanao akory? Ireo telo lasa firy? Fahasoavan'Andriamanitra zany. Ao anaty heloafo misy fahasoavan'Andriamanitra. Ka hoy Loterana, na dia any amin'ny heloafo misy anao Jesosy dia any aho. Tahaka izany koa Daniela, taiza izy nalatsaka? Lasa havany fahasoavan'Andriamanitra zany.
Ka ny manahirana antsika kristiana dia fahasoavana ity. Rehefa hasoavana zany dia tsy maintsy fiadanana zay, fa tsy mora zany fahasoavan'Andriamanitra mifototra eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy zany. Nitaraina Jesosy. Ary toy ny fampianarana teo, raha mbola kapohin'Andriamanitra ianao misaora, fa mbola akaiky anao Andriamanitra. Fa rehefa mangina aminao kosa Andriamanitra, io no loza, ary io tsy zakan'i Jesosy zay isolo ny fahotana hoe Andriamanitra o, Andriamanitra o, nahoana no dia mahafoy ahy, nangina tanteraka aminy Andriamanitra ka tsy zakany zany. Nosoloan'i Jesosy zany, fahasoavana no namonjenatsika. Ka io no tadidio ny misy ny fahasoavana. Fa sindraindray dia ho resinao hoe dia izao ny fahasoavana. Rehefa mba misy zavatra azo hoe fahasoavana, marina fa tsy azo hazavaina ny fahasoavana. Tahaka ny hafaliana anankiray izay mahazo ny olona anankiray, rehefa miafy zany hafaliana zany dia tsy misy teny ilazany azy, fa dia miroraka ny ranomaso, manambara ny fifaliana zany. Fahasoavana no namonjen'Andriamanitra antsika. Ny fanontaniana zay manahirantsika kristiana dia zao: maty ny soloantsika ve Jesosy Kristy sa maty ny alohantsika? Aiza amin'io no marina? Si valio, maty ny alohantsika ve Jesosy Kristy sa maty ny soloantsika? Fa tsy ny alohantsika. Fa hoana ny lazainy hoe andeha ao namboatra fitoeranareo ka zay toerako no hitoeranareo. Izao no varina, sady maty ny soloantsika izy no ny alohantsika. Ka inona no lalana ifakahazoantsika amin'Andriamanitra? Raha fahafatesana. Kanefa ino mampivarahontsana amintsika? Angamba ho mampanonsavy, angamba raha misy ilo anankiray milaza hoe raha baina anao fa nahazo fahasoavana fa maty ny zanonao. Ompo angamba ny afarany zay. Kanefa ty fahasoavana iny. Fa manao ahoana ny finoanao tsy akabelona hianao. Fa mpahafantariko anareo raha lahy, fa raha inoanareo ny Jesosy Kristy fa nitsangana tamin'ny maty dia tahaka izany koa no hitondrany izay mody mandry. Ry fahafatesanao aiza ny herinao, ry fahafatesanao aiza ny fanindronanao. Fa ny fahafatesana no fahavalo farany no resena karesa. Ka dia lalana namantsika ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Nefa tsy dia lazaintsika sarotra mivaha isika, ary dia lazainy olona adala raha milaza hoe mamangy anareo zahay fa nahazo fahasoavany anareo fa maty ny malala anareo. Tsisy anao zany. Fa lazaintsika hoe ka izay no fahadisoana. Rehefa milaza fahasoavana dia mametraka ny toeranao fa izao no toerana misy ahy Jesosy, fa ny ankoatra izay tsy fa izay no mahatonga azy hisalasala araka ny fampianarana teo, fa mitady zavatra hivalozany, mitady akoho, mitady omby vao miresaka amin'Andriamanitra, satria tsy fantany ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy zao antsika. Olona firy no miakatra eto Ankaramalaza isan-taona, iza no afaka hanazava izany? Ary lazao fa tsy dia manana aby isika eto izao, fa ny mahatonga atsika eto dia nino? Ny fahasoavan'Andriamanitra. Hazavao zay. Ary ny tobilehibe 4 dia tena mahagaga anao tokoa, fa olona analinalina no manatrika zany fivoriana izany. Noho ninona? Noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka dia le fahasoavan'Andriamanitra io no asa be, fohy be ny asan'Andriamanitra, kanefa tsy hadino ny hazo fijalian'i Kristy. Izay hanaraka io Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana. Ka izay rehetra tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny rehetrarehetra dia tsy azo enkena ho mpianatra. Mazava amintsika zany, fahasoavana izany. Ka ny zavatra izay tokony ho fantatsika dia zao: noho zany fahasoavana omen'Andriamanitra atsika zany, sy noho ny zany fahasoavana omen'Andriamanitra atsika zany dia zao: ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy misy ota izay tsy vita ny fahasoavan'Andriamanitra raha omenao azy havelany zany. Fa izao kosa nefa ny fahasoavan'Andriamanitra izay omenantsika dia
tsy mandefitra na potikota tahaka an'igny aza. Zay mitadidio zay. Fa raha nandefitra tamin'io tandriamanitra nanao kory Jesosy Kristy tsy nihantona teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ka zay no fahavoazantsika kristiana. Rehefa miresaka ny maha kristiana dia zavatra ivelambelany no mahasara. Ny antony vavahako dia zaho salama, zaho anankarena. Betsaka ny fitanisany azy. Rehefa tsy azony zay mitranga mihemitra izy. Tsy fahasoavana zany. Ka na tianao na tsy tianao, izay no atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Ka iaretantsika kristiana mahatsapa izany ny kristiana tsirairay zay tonga eto. Tsy vitsy na ny mpamboly aza, indrindra fa ny mpiasa mpanjakana dia tena mametraka permission izy. Handeha aho hiatrika izany. Ny fahatsapany izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Io fijoroana ho vavolombelona ataontsika mpiandry mifandimby eto io dia fijoroana ho vavolombelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zany. Kanefa ny mahagaga nefa dia manao taribato vilambava ny sasany. E tena mirefodrefotra rehefa eto milaza zany fahasoavan'Andriamanitra zany, nefa tsy ambarany toetriny fahasoavana no namonjenantsika. Ka ny tiana ambara am'izany dia zao finoana no andraisantsika zany fahasoavan'Andriamanitra zany. Fa ny asa rehetra tsy misy fanamboamboarantena ataontsika olombelona. Fa rehefa te hahazo zany fahasoavan'Andriamanitra zany dia mikonokonona tsy mijery olona, atao fotsy ny lamba rehetra. Tsy misy fanamboamboarantena ataonao samirery mba hahazoanao ny fahasoavan'Andriamanitra, fa dia famonjena avy amin'Andriamanitra manokana avy aminao zany. Hoy izy, tsy ianareo no nifidy ahy, fa iza no nifidy anao? Zay. Fantany io kilemanao io. Tsy zay rehetra asehonao androany, fa izay dinihinao amin'ny taona ho avy, fantany io, nefa tsy mahasakana ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao zany. Ka dia izao no marina. Raha voavonjy ianao dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa rehefa very kosa ianao dia noho ny nataonao. Ahoana ny voalazany Jaona toko 3 any 5:10 vakintsika zany amaranantsika azy. Jaona toko 3 ny 5:10 hatramin'ny 7:10. Jaona toko 3 5:10 sy 7:10. Fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny zany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainamandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoeloana, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Vonahary any ho an'Andriamanitra ray sanankarifanahy masina zay fahazy hatra mitaloha indrindraka mandrakizay. Raisoa ny fitahiana. Omeroatra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firesana sy ny fombona fanahy masina hatra amin'izao koa mandrakizay. Amen.